iray fatsirayana ao amin'ny Kristy isika isaky ny mihinana izao mofo izao isaky ny misotra izao kamisy izao manambara ny nafatesanao ny tombo miandry ny verenanao miandry ny verenanao manimbony nahitra manimbony nahitra. Miarabantsika rehetra amin'izao fotoana izao isorana be deaibe ny équipe-ny diocèse izay nandefa ny mopera tsika Marcel tonga aty amin'ny district ny Safimaniry Avaratra fa iza marina moa zany district ny Safimaniry Avaratra izany raha jerena amin'ny ankapobeny dia isa eo amin'ny 920 ny fiangonana atao anatin'ny district ny Safimaniry Avaratra ireo zany ny tena fiangonana efa hoe efa miorina fa anatin'ny tsikelikely zay zao ny manorina ny fiangonana anankiroa izay 920 amin'izao district ny Safimaniry Avaratra izao raha tena hoe jeretsika amin'ny ankapobeny zany district ny Safimaniry Avaratra dia misy fiadidina efatra izay fiadidina efatra zay dia manomboka ny farany avaratra indrindra dia fiadidina ny Sahanato izay misy fiangonana anankiroa fiangonana Sahanato sy fiangonana Volobato dia misy ihany koa ny fiadidina atao hoe eto afovoany dia ny fiadidina Ambonitombo izay misy fiangonana telo dia fiangonana Tandroka fiangonana Ambonitombo ary fiangonana Ranomena Atsimo dia misy ny faritra Atsinanina izay ahitana fiangonana efatra dia ny district fiadidina ny Ambohimanjaka eo ihany koa Ambalamasoa misy ny atao hoe Mahambo ary Marovatana dia ny any amin'ny faritra Atsimo moa izay atao hoe tena midadasika indrindra satria any ny tena misy ny atsasaky ny district Manontolo dia misy fiangonana fito zareo no any manomboka amin'izany ny fiangonan'ny Voamalaza dia eo ihany koa ny fiangonan'ny Amongy Mandrovia Soniatana dia fiangonana Ambohimanarivo Renivohitra dia misy ny fiangonan'ny Kidodo ary ny fiangonan'ny Ambatolampy ao anatin'izay ary dia amezaka izahay ny manorina an'ireo fiangonana anankiroa atao anatin'ny district dia ny fiangonan'ny Maharivo izay eritreretina ho atao fiangonana amin'ny ity taona ity ary eo ihany koa ny fiangonan'ny Manakanady izay atao hoe efa ela zareo ny omana ho amin'izay fiangonana azy izay ireo fiangonana 920 izay efa misy trano fiangonana ary ny fiangonana anankiroa izay vao aorina dia samy manao ny ezaka rehetra mba hahafahan'izy ireo mijoro araka ny hevitry ny fiangonana fa ao anatin'izay ihany koa dia ity toerana ity dia toerana anaty ala izay atao hoe farany Atsinanina indrindra amin'ny diocèse Bositra eto amin'ity toerana ity zany no atao hoe limity izay ka arak'izay dia tena anaty ala tanteraka ny toerana raha tsy jery fotsiny tsika fa tsy ny apahany sasasany dia misy ireo fiangonana izay tena hoe tena vao miorina any anivon'ny ala voajanahary any tafiditra anatin'izay ny fiangonana ato amin'ny ilany ankavanako ato dia amin'ny ilany avaratra moa zany zay dia ny fiangonana Sahanato sy Volobato izay andehanana dia tongotra ala anatin'ny adiny roa mamakivaky ny ala anatin'ny adiny roa zay vao tafavoaka mamonjy ireo fiangonana anankiroa reo tafiditra anatin'izay ihany koa ny fiangonana any amin'ny faritra Atsinanina izay andehanana tongotra adiny ray sasany vao hita fiangonana anankiray izany hoe raha jerena amin'ny ankapobeny zany ny district Safimaniry Avaratra dia tena miaina tanteraka atao anatin'ny ala voajanahary ka ireo fiainan'ny olona ireo zany dia miankina tanteraka amin'izay hoe zava-misy sy ny zavatra iainany tena anatin'ny district izay zavatra vitsivitsy fotsiny no ambarako dia hoe ireo olona ireo dia miaina ao anatin'ny tavy aloha zay zany hoe voalohany indrindra satria ny vary an-tanety anisan'ny mibahatoerana aty amin'ny district ny Safimaniry Avaratra fa ao anatin'izay ihany koa dia miaina amin'ny fanamboarana toaka io zany nisany tena hoe fidiram-bolan'ny olona aty fanamboarana toaka dia izay rehetra izay ary no mamariparitra amin'ny tena fiainan'ny olona
izany hoe olona tsy de tena Betsileo izy ary tsy de tena tanàla ihany koa fa manelanelana ny Betsileo sy ny tanàla ny tena hoe karazany olona misy aty amin'ny district Zafimaniry Avaratra zany. Ao anatin'izay ihany koa dia tokony fantatsika efa hoe aty amin'ny district ny Zafimaniry Avaratra zany no tena ipoiran'ireo ara malagasy rehetra anatin'izay ny ara Zafimaniry. Aty zany tena misy an'izay zavatra zay, misy karazany be lehibe ao misy ny sikotra, misy ny rary izay atao hoe tsihy misy ihany koa ny satrobory izay mampalaza ny faritra Zafimaniry ity. Ary ny farany dia ny hoe misy ihany koa ireo atao hoe trano manokana izay iavahan'ny faritra Zafimaniry amin'ny faritra rehetra atao hoe trano mena. Trano hazo anankiray miorina avy any amin'ny fotony ka hatrany amin'ny farany ambony fa tsy misy fantsika na dia anankiray aza fa amin'ny alalan'ny hazo no atambatra dia io zany no itoeran'ny olona. Izay zany no atao hoe tena fiainan'ny olona aty fa amin'izao fotoana izao moa zany efa manomboka mivoatra ny olona efa be dia be ny manao tafo fanitso be dia be ihany koa ireo manao trano izay vita amin'ny biriky sy ny vato ary ny parpaing. Zay ny lafiny voalohany fampalalana amin'ny ankapobeny ho an'ity districtny Zafimaniry Avaratra ity. Fa ao anatin'izay ihany koa ny tokony ho fantatsika dia hoe misy ireo solon-dalana pastoraly izay nezahanay iainana ato anatin'ny district Zafimaniry Avaratra iombonanay amin'ireo katesista, ny mpiadidy, ny filaikevitra pastoraly rehetra. Inona moa zany fa tsy dia ny hoe emezaka mivoy izahay ny teny fanevany hoe fiangonana fiombonana. Anisany entanina ny olona ho amin'izay fiombonana izay satria rehefa jerena ny zavatra misy dia samy manana ny tanànany ireo olona ireo. Ka rehefa samy manana ny tanànany izy dia mbola mipetraka mandrakariva zany ilay hoe anay. Ka izay no antony ifanentananay dia hoe atsika io fa tsy mijanona fotsiny amin'ilay hoe anay. Dia izay fiombonana izay zany no ezahana iainana eo amin'ny lafiny fiarahamonina izay. Ary ihany koa ny amin'ny lafiny fiangonana dia hoe tsy misaraka amin'ny fiangonana manerana an'izao tontolo izao district ny Zafimaniry Avaratra. Miaina sy mivelona n'ireo teny rehetra izay alefan'ny Papa Ray Masina dia ny Papa Léon faha-7ambin'ny folo ho an'ny fiangonana rehetra manerana an'izao tontolo izao dia miaina an'izay ihany koa ny districtny Zafimaniry Avaratra. Anisan'ny solon-dalana pastoraly faharoa dia mahakasika ny fampianaram-ponoana. Anisan'ny ezaka lehibe io aty amin'ity faritra ity satria araka ny fantatsika izay dia mbola ao anatin'ny fitorinan'ny vaovao mafaly na ny pretra na ny religiosy izay miasa aty dia ny maseran'ny zanakavavy ny Lacroix. Eo ihany koa ireo seminarista izay ao anatin'ny fiofanana ireo stagiaire izany dia izay rehetra ireo zany no mivondrona amin'izay fanatsarana ny pastoraly ato anatin'ny district izay. Ny tena tanjona zany dia ny atsapan'ny olona aloha voalohany fa hoe iray izy ato anatin'ny fiangonana katolika. Ny tanjona faharoa dia ny hoe samy miezaka ho amin'ny fampandrosoam-piainana amin'izay ara-panahy izay. Io ny lafiny atao hoe ezaka ho an'ny tetonity ho an'ny district Zafimaniry Avaratra. Fa misy moa ny ezaka efa vita takan'izay ny fampianarana katesisy efa nezahanay hatramin'ny herintaona iny ary mbola tohizanay amin'ity taona ity. Lafiny fahatelo dia ny lafiny mahakasika an'ireo atao hoe fampianarana. Lafiny fampianarana rehefa tena jerena zany dia ny 80 isanjato ny olona aty amin'ny district ny Zafimaniry Avaratra dia tsy nandalo lakilasy. Misy mandalo fa tsy dia atao hoe lasa lavitra ka no io fahasahiranan'ny olona io zany no tena ezahanay ary efa nataon'ny pretra teo aloha ihany koa moa zany zay ezaka ho an'ny fampianarana izay dia tohizanay ary ezahanay mba tena hipaka tanteraka. Amin'ny ankapobeny ato anatin'ny district dia sekoly raika ihany no ahitana kilasy hatramin'ny kilasy 3e. Fa ny ankabetsahany zany dia manomboka any amin'ny karabola dia miafarana amin'ny kilasy D5 io aby zany ny ankabetsahany. Ka rehefa vita ny kilasy D5 dia mijanona ny olona, mijanona ny ankizy satria tsy afaka manohy an'izay fampianarana izay ireo ray aman-dreny. Ka ny ezaka voalohany zany dia ny hoe efa misy lakilasy anankiray ato anatin'ny district izay hanofanana an'ireo ankizy ireo hampianarana azy mba hiroso makany amin'ny tsaratsara kokoa hatrany mba farafaratsiny mba manana diplôme BEPC. Misy ihany koa moa zany amin'izao fotoana izao ary isaorana n'Andriamanitra efa misy ireo ray aman-dreny izay atao hoe mandroso ny zanany any amin'ny lakilasy dia lycée izany. Fa ato anatin'ny faritra Zafimaniry zany mbola tsy misy aloha ny lycée hatramin'izao. Izay tena olana goavambe mihitsy atrehinay satria rehefa tsy afaka mianatra tsony ireo ankizy ireo dia mipetraka fotsiny eto tanàna dia miverina amin'ny asa aman-draharaha andavanandro.
atao hoe mbola ezaka be aloha zany zay ho an'ny fampianarana atao anatin'ny district missionnaire ny Zafimaniry Avaratra. Ny farany dia resaka kely itsika mahakasika ny fampandrosoana hoe inona marina moa no tena ezaka ataon'ity district ity amin'ny fampandrosoana ny fiainan'ny olona. Eo ny fampandrosoana ny district amin'ny ara-panahy fa le fampandrosoana amin'ny fivelomana mihitsy zany no tena zava-dehibe. Raha mahita antsika dia misy trano ariana kio izay atao hoe centre de formation. Io zany dia trano anankiray naorina eo amin'ny roa taona eo zay no nahavitany. Ny tena tanjona amin'io zany dia hoe ireto avoaka Zafimaniry ireto izay miezaka amin'ny fiainany dia mba hanana fiofanana araka ny tokony izy hanana ireo fanampiana maro isan-karazany mba ahafahan'izy ireo manatsara an'izay fiainana izay dia ahafahan'izy ireo ihany koa toa hoe manana ampiampy amin'ny fivelomana satria amin'ny ankapobeny dia mitovy amin'ny olona rehetra ihany eto Zafimaniry mitovy amin'ny olona rehetra ihany izy. Rehefa tonga ny fotoana ny valasira dia misakafo tsara fa rehefa tonga ihany koa ny fotoana ny maitsoatra dia sahirana amin'ny resaka sakafo ka eo zany no tena antony tonga ny nanorina io centre io ariana io ny hoe iezahana ny mba ho anatin'ny fiofanana tanteraka ireo olona ireo zany hoe ampitraikefa amin'izany fambolena sy ny fiompiana izany mba ahafahany miroso ho amin'ny tsaratsara kokoa amin'ny asa fivelomana. Ary farany ary dia misy ny fiaonana izay ataonay manomboka amin'ny andro rahapitso dia misy ny fiaonana izay atao hoe iombonan'ny district manontolo ho an'ny fiofanana voalohany iombonana eto eo amin'ny olona efa jato ny tafiditra agnatin'io fikambanana io dia ADZ tano anarany Association pour le développement Zafimaniry. Io zany fikambanana izay efa niorina hatramin'ny herintaona dia anatin'ny fikambanana io zany no mivondrona ireo tantsaha ireo miezaka manatsara ny fiainany mba ahafahan'izy ireo miroso makany amin'ny tsaratsara kokoa hatrany ka manomboka raha-pitso izahay dia misy ny fiofanana fototra izay ataonay dia ny fiofanana ho an'ny fitantanana izany. Ihany koa ny fiofanana fototra ho an'ny fambolena sy ny fiompiana dia ny fambolena mangahazo ny fambolena katsaka ny fambolena voanjo ary indrindra ihany koa ny fambolena anana sy ny zavatra maro isan-karazany izay ezahanay atao manaraka ny teknika mba ahafahana mamokatra be. Dia ao anatin'izay ihany koa dia misy ihany koa atao hoe ezaka goavambe izay ataonay aty anatin'ny district dia ny fananganana ny sarimasina ny fomasiny Jesoa izay hitsangam-bato ny finoana amin'ny 20 ny tirana finoana tamin'ny tolofaritra Zafimaniry tony dia misy moa ezaka ataon'ny olona eo ihany koa ireo atao hoe manampy araka ny arabola manampy arabola ho an'ny fanorenan'io sarimasina io dia olona maromarina fa mety ho hitanareo any amin'ireo tambazotra maro isan-karazany eo ny amin'ny Radio Maria dia eo ihany koa ny amin'ny Facebook mety hitanareo any zay hoe Zafimaniry Avaratra sy ny fananganana sary fomasiny Jesoa ka dia sorana be dehibe ireo ekipa rehetra izay manam-piroso an'izao oronan-tsary sy oronan-peo izao indrindra Yvon Vera Marcel sorana be dehibe koa tsika mianakavy izay miara-miomba atao anatin'ny diocèse Bositra manerana izao tontolo izao amin'izay hoe fiarahantsika amin'ny maha-iray-antsika izay ka dia miraro ny sosiny tsara ho antsika mianakavy ary izahay kristianina rehetra aty amin'ny district Zafimaniry Avaratra mba hanana ny fahasalamana itsika hanana ny famasinana ahafahantsika miombona atao anatin'ny fiangonana satria ny fiangonana dia fiombonana ary miombona ao anatin'ny fanantenana misaotra. Jianirina no agnarako katesista ao amin'ny fiangonana Vohibato. Katesista nanomboka tamin'ny 20 sy 20 zany hoe 7 taona eo zany na katesista. Ny fiangonana Vohibato dia raha nidiran'ny finoana dia nanomboka tamin'ny taona 500 zany ho magnodidina 20 taona eo zany izay. Ny fiangonana Vohibato ihany koa dia efa nankalaza ny 20 taona tamin'ny taona ity. Ary ny fiangonana Vohibato ihany koa dia manana ny ezaka, misy ny efa vita, misy ny mbola kasana hatao. Eo ny efa famitana ny ezaka bois, ezaka carreau magnodidina ny hôtely. Misy ihany koa fananganana tragno ho fandraisana ny mopera zany hoe tragno vadin'ny fiangonana fandraisana ny mopera fametrahana ny mpampianatra izay ezaka efa vita fototra ary efa mijoro amin'izao miteny izao. Izay no ezakanay zany amin'ny taona ity mahakasika ny atao hoe ao Vohibato ny ezaka ny fiangonana sy ny kristianina rehetra. Ako dia Randriana Zakaherindrina Fidèle katesista mpagnampy ao Vohibato. Roa taona moa zay no safidianan'ny kristianina ahy ho katesista mpagnampy amin'ny fiangonana Vohibato io. Ny raha anisany atokantragno ao amin'ny fiangonana Vohibato io dia mitotaly eo amin'ny
enimpolo fatana eo no tena azo lazana hoe kôtikôty ambany moa zay. Anisan'ny atao hoe vita batemy dia ny totaly eo amin'ny 513 eo zay ny vita batemy ao amin'ny fiangonana Vohibato io. Raha Noagnara raha tsy mamonjy ny Star Claude katesista titulaire amin'ny fiangonana Sahanato. Ny noregna fiangonana finoana dira finoana fiangonana Sahanato dia tamin'ny 2010 amin'ny fiangonana Novanova ao zany aho bolo hazo dia vato tamin'ny 2017 izy amizany mampidi amin'ny taona zany erika taona dia ny zavatra nisy rehefa magnorona tragnona fiangonana tamin'ny fito sy roarivo zany noregnany fiangonana ka dia amizao magnatsara ny lavarana ny tragnony mopera ny fiangonana Sahanato zay zany ro zava-nisy amizao fotoana zao satria zay zany sady magnatsara ny tragnony mopera ny fiangonana Sahanato. Zafilahy Arsène zay katekista mpagnampy ao amin'ny fiangonana Sahanato. Eo amin'ny resaka namana teo zany sabako fa resaka fampandrosoana no tenenako amin'izao vaovao-mampitano amintsika izao. Amin'ny resaka fampandrosoana dia miroborobo ny fikambanana masina eo amin'ny sehatra ny fiangonana. Misy ny lahasa zay zoroana mandamina laminasa isa-taona zay atao hoe ezaka ny fikambanana tsirairay. Eo koa ny atao hoe fampandrosoana ny kristianina zay tenenany namana teo momba le tragno mopera dia ao anatin'ny fagnasarana izao ny atao finition fagnasarana momba ny Pasqua ivelany sy ny lavarangana. Ny tenako moa araka volatsy dia katekista mpagnampy zay nanomboka tamin'ny taona 2022 valo marsa ary izao moa tegna zany zao dia misy ao amin'ny hoe roa taona sy tapany zay ngamba tena mpitana soda toko. Jean Christophe no agnarako pedidy amin'ny fede Sahanato. Ny fedena dia misy fiangonana anankiroa Vohibato sy Sahanato. Ny vita batemy misy 520 sy 110 ny kristianina ao agnatiny. Ny fampandrosoana moa dia samy manao ezaka ny isam-piangonana izay tantaniko dia zay angamba natako hoe zava-misy amin'ny fedena Sahanato iny mba dia tanina moa ny kristianina mba handray anjara izay ezaka fampandrosoana amin'ny isam-piangonana rehefa dia mirary soa azy ireo. Ny anarako Rakotoririna Manandray Bezeroma avy eto Ambonitombo. 13 taona zao dia tamin'ny taona 2022 no nisy fidianany kristianina ahy katekista mpanampy eto Ambonitombo. Dia tamin'ny alahady vao vitivity teo no nivadika lasa katesista titulaire indray eto amin'ny fiangonana Ambonitombo. Be dia be ny ezaka natao teto amin'ny fiangonana Ambonitombo satria araka izay mahavitsivitsy ny kristianina zay satria dia totaly eo amin'ny 520 eo ny kristianina vita batemy eto. Dia eo moa ny fanasarana ny fiangonana efa vita soa masara ara-dalàna izy. Dia amin'izao dia hanao ny ezaka izay atao hoe hampandroso ny fiangonana izay. Mandimby Raymond nanomboka niasa tamin'ny taona 1990 jusqu'à izao. Niasa hatramin'izay zany telozato eo hoe ny vita batemy fiangonana fa kely dia kely zany amin'izao dia mieritreritra hanao fiangonana vaovao zany ahay efa magnodidina ny 10 taona zany kategna fiangonana. Randriaman'olo ray be Zaro Lasarafay katekista ao tandroko magnampy ny katekista Raymond teo izay vao nivoaka teo amin'ny normal tamin'ny 20 taona 2022. Zava-misy eo amin'ny fiangonana tokoa dia marina sy ny namana teo fa be dia be ny kristiana satria mitetina eo amin'ny 210 sy 300 eo ka ny fiangonana io dia nafa tota efa ela-dela dia magnategna zany agny fa miezaka amin'ny taona ity hagnova ny fiangonana io tsy hoampivotanana isony fa akisaka kely ny tanàna zany amin'ny ity taona ity. Mieritreritra zany agny fa mba ho eo amin'ny 3 taona eo dia mba vita io fiangonana io ka mba mangataka ezaka sy fagnampihana amin'ny district sy diocèse amin'izay fanovana ny fiangonana itandroka izay. Zafimanantsaka Bernard avy amin'ny fiangonana Ranomena.
Nisan'ny vita batemy eo amin'ny fiangonana izay andaoko eo amin'ny 170 nezaka vita amin'ny fiangonana tamin'ity taona 2024 ity dia nanao table là-bas ny fiangonana dia manao tragnon-dakolosy ary miezaka koa hagnampy ny fitaovan'ny fiangonana ary ataoko fa tena mamiasa tsara le flakevitra reo amin'ny fampandrosoana amin'ny fiangonana tsy tena miasa ireo église foot fa dia amin'ny fotoana ity zany vao nividena vao selasela ireo flakevitra koa vita fagnorenana azy fa amin'ity taona miditra fara amin'ny taona 2024 ity koa zany vao hanao ezaka ny flakevitra sy ny kristiana fa dia le flakevitra sy ny kristiana sy ny église foot aloha dia mikiatroko dia misaotra petsaka. Maroko Jean-Baptiste. Tamin'ny taona 24 aho fidiko catéchiste. Nandritra ny taon'ny 2024 dia fidiko inspecteur n'Ambohimanjaka. Dia avy eo dia nifindraindray ny angaty amin'ny rehefa norona ny fididena Ambonitombo dia efa telo taona zao no na inspecteur ahy ato amin'ny fididena Ambonitombo. Raha ny zavatra hita amin'ny fampandrosoana amin'ny fiangonana moa zany dia hita manao tao ihany arak'izay azo atao ny fiangonana tsirairay ny fiangonana Ambonitombo eto amin'ny fididena, fiangonana Ranomena ary fiangonany Tandro. Zay zany ho zava-misy eo amin'ny fitondrana ny fididena Ambonitombo amin'izao fotoana izao. Andriana Sitraka Jacques antsoina amin'ny fiteny hoe Sitraka fiangonana Marovatana, mitondra ny anarana mpiaron'ny fiangonana hoe Sacré-Cœur de Jésus. Raha mombanay Marovatana dia fiangonana Marovatana dia anisany azo lazana hoe ranom-ponina ny kristiana ao no resana dia manodidina eo amin'ny 990 eo ny kristiana. Dia ao anatin'izay ahitana fikambanana masina telo izay ny miorina ny MDMK, ny Tanora, ny EVT. Dia ao anatin'izay nefa ny fiangonana dia manana ny ezaka ihany koa satria hatreto dia mbola tsy manana fitaovana ny fiangonana. Ka ao anatin'izay dia manana ezaka ny fikambanana masina telo izay angala fitaovana ny fiangonana amin'izay atao hoe ampiroboroboana an'izay fiangonana izay. Ao anatin'izay ihany koa dia misy ihany koa ny ezaka ao anatin'izay ny sekoly katolika satria ny sekolinay dia nosiban'ny rivotra cyclone Basiray teo iny dia manorina sekoly tamin'ny alatsinainy lasa teo nanao izay vato fototra izay nirahana tamin'ny fokon'olona maro be dia be. Ao anatin'izay ihany koa dia misy ihany koa moa ny ezaka ataon'ireo fikambanana masina ireo ary hanao ezaka karoha ihany koa ny fiangonana satria ny fandrosoana amin'izao dia anisany atao hoe miroborobo na dia atao hoe mbola ambanivohitra aty dia mba miezaka mba hoany amin'ny sarasara kokoa hatrany. Ka eto ny tenako Sitraka Anjerina Jacques catéchiste Marovatana dia manentana sika kristianina Marovatana hatrany mba hanao ny ezaka izay mbola tokony hitratrarasika mba ahafahasika hiroso any amin'ny sarasara kokoa. Dia misaotra betsaka veloma mandram-piona indray. Zanarivo Jacques Chrysostome, catéchiste titulaire Ambalamasoa. Ny fiangonanay Ambalamasoa ny regna finoana tao amin'ny tao amin'ny 470 ane madivapolo taona eo zay dia afaka atao an-trano sainy alohany dia tao amin'ny 770 nanorina fiangonana ne mety ny amin'ny telopolo taona eo zany izy amin'ny fotoana zao. Dia ny kristiana agnamiko amin'izao endrika hitako ao 970 atao eo kristiana vita batemy eo. Ka agny zany niezaka ataonay amin'izao dia ahatra amin'izay manko zany dia vao hôtely hazonay ahatra amin'izay fa amin'izao zany agny mba mafa magnoriana indray manao hôtely vato indray amin'izao fotoana izay zany ezaka tena ezaka ataonay amin'izao fotoana izao satria mba vita ihany table là-bas sy namina rehetra fagnasarana fiangonana fa ny ezakanay zany dia hanaovana ny hôtely vato zay tena ezakanay amin'izao fotoana izao. Agny ihany koa zany manana mieritreritra fa hanao anana fitokanana fiangonana agnay aloha kely le vita ny hôtely vato ero ezaka ny Ambalamasotra betsaka. Trala Jacques Bertier izay
nanomboka katesista tamin'ny 20 izay mitondra ny fiangonana Ambohimanjaka ka nitoboan'ny fiangonana voalohany tamin'ny taona 570 ka ny ezaka ataon'ny fiangonana io satria efa nihamaro ny olona dia nanohy ny trano fiangonana notohizina dia an-dalam-pagnasarana moa izy zao satria efa vita ny fanohizana ny fiangonana dia mananiezaka ny fanasarana miezaka ny carreau dia mamboatra ny ba zay zany no ezaka zay tanterahina amin'izao fotoana zao dia vao mbola ao anatin'ny fanasarana io moa zany ny fiangonana Ambohimanjaka. Ny agnarako Indriamahefa Jean Elisée, katesista mpanampy eo Ambohimanjaka. Niezaka ny momba ny vita batemy eo amin'ny 700 eo miponia eo vita batemy. Nisan'ny tokantragno 20 nisan'ny fikambanana masina, misa fikambanana efatra, EVT, Sikoty, MDMK, FTMTK. Sekoly katolika dia morony asara eo Ambohimanjaka eny amin'ny masera amin'ny collège. Zay zany ny zavatra misy eo anivon'ny district. Fa zava-mampianatra izay mitondra ny fiangonana tao Tsianjasa tamin'ny taona 2022 Makary. Fa amin'izao agny ny fintantanana dia eto amin'ny tanana vaovao indray zany atao hoe Mahambo. Ka ny zava-misy zany amin'izao fotoana izao dia mamorona fiangonana vaovao agnay amin'izao fotoana izao. Ka mila ezaka, mila vavaka zany mba hahavita soma sara fa agnatin'ny famoronana fiangonana agnay amin'izao fotoana izao. Ny fiangonana io dia fiangonana fanorona tary amin'ny 20 taona tamin'ny taona 20 taona efa lasa ny nanorenana ny fiangonana tany amin'ny fotony tany voalohany. Ka mila ezaka fa mamorona fiangonana vaovao agnay dia mba mitady fagnampihana saotra tompoko. Tantarako dia Andrianay Voaromanana Jean Claude. Raha ny tantarako dia nampianatra katesisy tao ny ankizy tao Ambohimanjaka nanomboka tagny amin'ny 7 dimy amby 20 taona nampianarana katesisy confirmation sy ny communio voalohany dia niditra katesisy tandray amin'ny 5 sy 2 dia nanao 2 taona tao amin'ny fiangonana Ambohimanjaka Masondahy Joseph dia avy eo nakagny amin'ny normal indray dia niverigny tagny dia nanao katesista teto Ambonitombo eto amin'ny ekara Notre-Dame de Lourdes nandritry ny 9 taona sy tapany. Amin'ny taona 2024 dia niditra Piedy dia ao amin'ny fididiana Ambohimanjaka indray dia misy sanam-piangonana Marovatagna, Mahambo, Ambalamaso ary Ambohimanjaka rehevohitry ny fididiana sady rehevohitry ny district. Narako moa zany dia Andriamanampisoa Elisée savy amin'ny fiangonana Ambohimanarivo. Zay katesista mbola telo efa nitranasa tamin'ny safidy boaka tamin'ny 2 Ziona 2024 zany hoe tetona zany ny nakatesista. Ka fiangonana amin'io zany dia azo lazana hoe naorina tamin'ny 2020 Kerivo. Dikan'izany zany eo amin'ny 13 zany ny fiangonana eo aminay. Izy amin'izao dia vatana hoe efa mantoto kelikely satria fa maro fikambanana masina moa zany zay morona eo aminay zay misy eo amin'ny 10. Ny Roger Fatima moa dia ny MDMK dia ny FTMTK dia ny FT dia Ansikoty. Zay moa zany le fikambanana masina zay efa morona eo amin'ny fiangonana zay misy anay. Ka ny kristiana vita batemy zany dia mitetina eo amin'ny 300 sirivo. Zay zany le kristiana vita batemy. Zay ny mikasiky ny Ambohimanarivo. Mazara sika rehetra vaovao mahakasika anahy dia ho tantarako kely. Aho zany dia avy amin'ny fiangonana Vohimalaza. Any anarako fiantsoana ahy dia Itody ary agnarana lava Todsoa François Desal. Avy amin'ny fiangonana Vohimalaza nanomboka niasa fiangonana aho tamin'ny 20 Oktobra taona 2024 dia président-mpiangonana tao anatin'ny 5 taona. Ka tao anatin'ny 5 taona zay dia président-mpiangonana aho dia 24 niditra katekista mpanampy 2 taona. Ka sy efa dilany 2 taona dia tafiditra katekista titulaire jusqu'à izao aperinasa izao. Ka ny kristianina fehezako ao amin'ny église fiangonana Vohimalaza io dia misy 20 ary ny fikambanana masina dia misy ny FT, misy ny tanora, misy ny AGDM. Zay hitatanako ao miara-miasa amiko ao.
Izay no tantara alefa amintsika rehetra fa ny tantara am-piangonana indray dia efa mbola zazakely aho no nitondra ny fiangonana ao dia efa mbola tsy maharaka firy izany tantara am-piangonana izany fa dia misaotra. Ny agnarako a Zafy Manazaka Léo, katekista aho tamin'ny tamin'ny raika sy roa arivo. Dia jusqu'à barak'izao. Izaho nateraka tamin'ny dimy amby fitopolo. Ka nandraso ny asa-piangonana dia nanomboka 420 taona aho, izao 50 taona. Dia ny fiangonana karakarahanao kristianina eo amin'ny 80 eto midirako katekista, izao indray izy miakatra 700 ny vita-patemy. Dia tafon'ny tanàna ombononga eo amin'ny 20 trano. Mizara eglizy fototra 3, Masotahy Pera, Zakaberté, Masotahy Benoît. Dia mahakasika ny sesitra asa nidirako zany dia vita confirmation dia nandray asa-piangonana, nampianatra katesisy niditra komity mpiangonana, nandalo tao amin'ny président ny MDMK, dia izay tafiditra izao katekista izao. Nanindry katekista moa zany dia Père Odilao sy ny inspecteur Xavier. Dia sesitra asa omongo zany tsy dia misy loatra fa eo. Fa zavatra andrehera zany zao dia mikarakara hôtely vato. Zay zany vao mba ezaka ataon'ny fiangonana amongo. Fidelisy no anarako, katesista amin'ny fiangonana Soneritana. Efa hatramin'ny taona 420 na katesista anahy. Zaho dia katesista fahenina tamin'ny fiangonana io. Fiangonana tao dia norona tamin'ny taona 770. Kristianina zao dia efa miisa eo amin'ny 770 sy 300. Ny ezaka vita dia nanao ny arabe tonga amin'ny fiangonana ary ny ezaka manampy izay dia ny famboarana ny hôtely vato. Fiangonana dia efa vita fa mbola tsy zarizary ny tsy fahampiana. Jean Baptiste mitondra ny fiangonana ao Ambatolampy Maharivo. 20 taona teraka tamin'ny 1963. Nitondra fiangonana hatramin'ny taona 420 ireo taona nampianatra katesisy ary feno 420 dia niditra katesista 7 taona zao na katesista. Ny fiangonana anaran'ny fiangonana moa dia Fomadiny Maria, izay no anaran'ny fiangonana vita amin'ny trano vato ary ny kristianina vita-patemy eo dia amin'ny 20 sy 700. Amin'izao fotoana izao ny fikambanana raha anina dia mijoro ny fikambanana FTMTK, MDMK ary ny FET. Zava misy tena homariana zany no izay fitomboan'ny mponina zay moa ny fiangonana dia ho an'ny Maharivo manokana dia mangataka fiangonana vaovao dia efa aperin'ny fanaovana ny fiangonana prévisoire aloha izao fa tsy elaela dia mety manolona azy zany fa dia zay any misy ao amin'ny fiangonana Ambatolampy Maharivo. Miaritra Zapatista izay mitondra fiangonana katesista mpanampy fa ny titulaire dia lesa miaraka Zapatista ihany koa amin'ny Maharivo dia ndray katesista mpanampy amin'ny Ambatolampy dia fiangonana Regilianina io hatramin'izay hatramin'izao. Fa hatramin'izao indray nefa ny nahatonga ahy katesista mpanampy dia nanomboka tamin'ny 12 lasa teo. Dia hatreto zany nireo Maharivo zany izay fanarataka fiangonana dia magnategna zany izy fa mba mieritreritra zany hanao fiangonana zany zareo amin'izao. Ampitomboana ndreka hoe nitarana fiaramadimy sy sisa. Dia miponina agnatin'izay fiangonana roa lahatra izay zany fiangonana izay zany mikasika eo amin'ny 7 gropy na ho 7 eglizy fototra. Dia titandry zareo eo amin'ny 20 sy 100. Zay tantarana sy Zaho nantsoa mandravoro anarako. Zaho zany nanao taona zany aho Ampianantsakatsiro. Dia 30 taona aho niditra katesista mpanampy Mandravoriana. Ary ny fiakadramasinao zany ao ny MDMK, ao ny Rantanora, ao ny FET. Ary ny raharam-piangonana zany mikarakara ny arabe ny fiangonana simba dia manasara tafo sy mangaza hiazo amboarana arsilo. Andram Zeline ro anarako katesista avy ao Kitoto. Ny momban'ny fiangonana zay nandaoko dia mpampianatra katesisy aho taloha. Dia izay tato faran'izay moa dia nanao katesista mpagnampy ny anadako zay.
dia amin'izao fotoana izao dia andray ro titleran'ny katesista ao. Dia momba ny fiangonana izay didianao dia momba ny fanaky ny fiangonana dia manana lalimoara mpitahiry zamboky dia efa navita hotely Vato. Dia tamin'ity taona ity dia efa vita dalazy ny fiangonana. Dia tamin'ny taloha izay dia fiangonana hazo niangonanay fa amin'izao fotoana izao dia fiangonana Vato indray niorina tamin'ny 1970. Dia nitondrako ny maha-katesista tamin'ny 1970. Zay momba ny fiangonana tena ao. Teraka tamin'io ka izabe 1960 tao Filontana ary nianatra tamin'ny école privée tao Ambohimanarivo fa nanana fianarana tamin'ny collège fasy nahafaka BPC Capitaine de la Pétrolière. Avy eo niverina tetanàna dia nampianatra tao amin'ny école privée catholique tao Filontana. Avy eo nirasona katesista tao Filontana. Voa vita zay dia nanao katesista tao amin'ny tanàna ihany fa nitendreny opera ho fididinyray na opera tamin'ny 20 mars 2020 itondran'ny fiangonana fito dia Ambohimanarivo, Kidodo, Masolapy, Amongy, Voamalaza, Mandroviary, Filontana. Mandraky ity ihany dia mbola mpididy ihany ny sekretera ihany.